Salamo fa 7:10 manomboka eo amin'ny 3:50 amby zato. 3:50 amby zato. Mitsangana ary idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika ry havana. Ho ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo. Jereo ny fahoriako ka vonjeo aho fa ny lalanao tsy mba hadinoiko. Solovavo aho ka vonjeo, velomy aho araka ny teninao. Lavitra ny ratsy fanahy ny famonjena satria ny didinao tsy tadiavina. Lehibe ny antranao Jehovah ô, velomy aho araka ny fitsipikao. Maro ny mpanenjika sy mpandrafy aho, tsy mba niala tamin'ny teny vavolombelonao aho. Nijery ny mpivadika aho ka maharikoriko ahy ireny, dia izay tsy nitandrina ny teninao. Eny fitiavako ny didinao Jehovah ô, velomy aho araka ny famindramponao. Fahamarinana ny totalikevitra ny teninao, ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra. Amen. Ndeha hivavaka isika. Indreto izay Andriamanitra no tao aminao dia voatoana, ary notarianao lalana dia tonga soa eto amin'izao fiara mivavaka izao ho amin'ny fandiniana ny soratra masina. Misaotra fa mbola vonona ianao hanatrika anay eto, vonona ianao hitarika anay, kanefa tsaronay ny teninao manao hoe alako ny fivoriana masina roroam-paharatsiana. Koa eto mitalao aminao izahay, hamasino izao fotoana izao, hamasino koa izahay tsiraray avy, mba tena ho mpanota vaovela heloka no ny amin'i Jesosy Kristy nandasaka ny rany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny famohan-kevitra ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olombelona fotsiny ihany, koa irao indrindra ny fanahinao mba hitarika anay, hampianatra anay, hampahita anay zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Dia misaotra Tompo no ny anatrianao ny olona ny mivory amin'ny anaranao. Amen. Amaky ny soratra masina isika araka ny boky ny Amosa 7:10 hatramin'ny 5:10. Amosa 7:10 hatramin'ny 5:10. Iaraka isika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Dia naniraka tany amin'ny Jeroboama mpanjakan'i Israely, Amazia ilay mpisorona tao Betela nanao hoe: Amosa efa nanao tetika hikomy aminao teo amin'ny taranak'Israely, ary tsy zakany tany ny teniny rehetra. Satria hoy Amosa, ho faty-tsabatra Jeroboama, ary ho baboana hiala amin'ny taniny tokoa ny Israely. Ary hoy Amazia tamin'ny Amosa: ry pahita, andeha mandositra mankany amin'ny tanin'ny Joda ianao, ka mihinana haninany ary maminany any. Fa aza maminany ety Betela intsony, fa toera masin'ny mpanjaka ny tranom-panjakana ity. Dia namaly Amosa ka nanao tamin'ny Amazia hoe: tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany, fa mpiandriondry sy mpotiaviavy ihany aho. Saingy nalain'i Jehovah tany am-pindrasan'ondry ka nataony hoe mandihana ka maminany amin'ny Israely oloko. Amen. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tompo izany tokoa no etaetanay ka amin'ity fiarahamandinika soratra masina ity, dia meteza ianao hampahery mba hanananay herim-po vaovao hiasana ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay Tompo ny fiantsoana. Amen. Petraka isika ry havana. Boky ny Amosa, efa niaraka tamin'izany ihany isika tany aloha tany a. Dia mamerindesina kely aloha. Ray tarika amin'ny Isaias, Hosea, azavazavao kely hoe tena marina. Ianao manaraka maketo fa tsy satsony. Mifanitsaka teo i Amosa sy Hosea, izany hoe namarapara ny Hosea ary manomboka miasa amin'ny faminaniana, mamarapara ny Amosa manomboka miasa amin'ny faminaniana tany amin'ny tapany avaratra Israely Hosea, fa Isaia no
niaraka tamin'izy ireo na Iamosa na Hosea tany amin'ny tapany atsimo ilay firenen'ny Joda. Manaraka manaraka koa ianao maketo. 700 hatramin'ny 700 talohan'i Jesosy Kristy. Anisan'ireo mpaminany kely izy. Ny mpaminany kely tsy hoe ny vatany kely na fo izy na pitsapitsana fa ny ventiny ny afatra nentiny. Ny ohatra amin'ry Isaia, ry Jeremia, ry Ezekela dia fohy misy toko firy. Misy toko 7 ao amin'ny bokyny Amosa. Araka ny voalaza ato amin'ny anjara mofinainantsika, ary any amin'ny toko voalohany fanolorana azy dia mpiandry-ondry sy mpiotiaviavy na koa mpamboly mpikarakara viavy izy. Raha voaloboka zany dia hoe mpamboly voaloboka, mpikarakara voaloboka. Tantsaha izy mpamboly sy mpiompy. Tsy matianina mampaminany azy ianao io ary sao dia efa namaky an'ilay taratasy eo ambany masontsika. Misy resaka hoe matianina mihitsy mantsy ao. Tsy matianina tamin'ny asa fanompoana mpaminany izy. Eo amin'ny fanesoany Amaziana efa dia ndana maminany any dia ndana mihinan-kanina any. Izany hoe any ianao manao matianina mampaminany anao any atsimo any fa tsy aty. Jeroboama faharoa, vanim-potoana ny Jeroboama faharoa ny tena namina ny iny. Tapina ve ny dômy? Tapitra ny tablô? Misy andininy mba nanaitra antsika ve ao? Inona? Toko? Koa izao no ataoko aminao ry Israely satria nanao hanao izany aminao dia miomana iaona amin'Andriamanitra aho ry Israely io. Iny zany zavatra sarotra be teneninao zany. Avereno kely hoe ataovy miadakadana kely. Zao ilay voasoratra ary mba avakio azafady tadiava aho. 8:11. Tena hafa mihitsy hoe mosary amin'ny tenin'Andriamanitra zany no ho avy. Dia tonga tokoa moa izy io anelanelan'ny Malakisy matio hoe tsy ny teny intsony Andriamanitra. Be dia be sitrapon'Andriamanitra famakitsika ao anaty liturjia izy ity le soratra masina ny Maria antsika rehetra teo zany misy fiantsoana hoe tadiava aho dia ho velona ianareo. Tadiava aho dia ho velona ianareo. Afaka mandroso ve sika sa mbola misy hiteny? Teninao farany ozy ilay mpanao gazety izay. Fanomezan-danja ny mpaminany. Ny alalan'ny mpaminany ny tompo no manao zavatra. Zao ary sika androso boky ny Amosy.
Ankoatran'izay efa nolazaintsika teo, misy amin'izy ireny efa mbola voateny atao anatin'ny taratasy manoloana antsika, dia ireto no azo lazaina momba ny boky ny Amosa mpaminany. Voalohany ny hevitry ny anarana hoe Amosa dia entina na enta-mavesatra. Raha mpifanindranitra fina amin'ny asa fanompoana izay ny antsoiny ny tompo azy, dia toy ny hoe nampitondraina teny mavesatra, na nampitondraina entana mavesatra izy raha notendrena hitondra hafatra tamin'ny zanak'Israely tapany avaratra araka ny hitantsika amin'ny Sikandriamasia sy ry Jeroboamy eto. Dia mavesatra izany hoe mitondra hafatra ianao nefa ahilika, fa koa tena hafatra mafonja sy mavesatra no nentiny Amosa. Efa voambara teo fa tsy matianina na hoe tena mpaminany, izay no nandaniany andro, fa mpamboly sy mpiompy izy, mpiandriondry sy mpikarakara na mpioty aviavy avy any Tekoa. Izay faritra any atsimon'ny Joda, ilay faritany atsimo mifanohitra amin'ny avaratra rehefa nizara roa ny fanjakan'ny zanak'Israely. Joda, Jerosalema ny renivohitra, ny tapany avaratra antsoina hoe Israely, dia Samaria no renivohitra. Izy zany dia avy any amin'ny tapany atsimo, saingy nirahana aminany any amin'ny tapany avaratra, toy ny hoe avy aty Afrika fa nirahana aminany izy ny Eoropa zany, hoy ny hoe avy any Toliara no fiangonana nanolotra azy hiomana ho mpitandrina, fa any Antsiranana izy no voatendry hiasa, no voahiraka hiasa. Tahaka izay na mifanohitra amin'izany. Izany hoe zavatra eo zany tsika dia efa mahafantatra hoe zavatra tena tsy azo eritreretiny izany. Ny avy any atsimo no aminany amin'ny poniny avaratra, tsy azontsika eritreretiny izany. Efa misy izany ankehitriny, ny avy aty amin'ny tany andalam-pandrosoana no manao misionera na irahana hitory-teny any amin'ny firenena mandroso ankehitriny, izay efa mialefy amin'ny finoana na manao tsinontsinona ny soratra masina. Azontsika fijekemy manisan'ny mpitarika amin'izany, avy aty amin'ny firenena mandroso maka amin'ny firenena atao hoe andalam-pandrosoana, tsy tena hoe mantra, amin'ny makany amin'ny firenena mandroso. Dia tahaka izay Amosa ry havana raha ny momba azy manokana. Araka izany tsy nandrato fianarana izy hoe dia nandrato fianarana hitondra hafatra Andriamanitra, fa notendrena no ny antsoan'Andriamanitra ka manatanteraka ankitso-po amin'ny fahazotoana, amin'ny fanetretena izay nanirahan'Andriamanitra azy. Ny toerana naminaniana sy ny taona 700 hatramin'ny 500 talohan'i Kristy araka ny voalaza namantsika teo, ary naminany amin'ny tapany avaratra tamin'ny andro ny Jeroboama faharoa. Ery ambanimbany ery isika mbola hiverina rehefa ilazany momba ny hoe Jeroboama faharoa sy Amazia mpisorona tao Betela. Inona ny antony faminaniana? Ny antony faminaniana ao am-bokin'ny mpaminany dia niankina indrindra ny zava-nisy niainana teo amin'ilay toerana anirahana ho mpaminany. Inona ary ny zava-misy tao amin'ny tapany avaratra Israely tamin'ny andro naminaniany Amosa? Voalaza namantsika teo fa Jeroboama II no mpanjaka, Jeroboama faharoa no mpanjaka ny tapany avaratra raha nantsoina aminany Amosa. Inona ny zavatra nisy? Ny zava-nisy raha mamadika ny Baiboly isika, izany hoe ny soratra masina, ilafian'ity faminaniany Amosa ity dia ny mpanjaka faharoa toko 700 manomboka eo amin'ny andininy 720 hatramin'ny 720. Fitantarana ny endriky ny fanjakany Jeroboama faharoa io. Ao andininy 720 ilazana hoe 12 taona Jeroboama faharoa no nanjaka tamin'ny tapany avaratra. Fanjakana tena nisy fahombiazana ara-politika satria tafaveriny ity mpanjaka ity avokoa ny sisy tany
izay nesorona taminy zany hoe lasa niverina amin'ny velarany teo aloha raha ny kapakapain'ny sasany nisy izy tany Israely fa izy namerina an'izany na hery izy teo amin'ny tafika fa nitondra ny fanjakany Israely avaratra ho amin'ny fahombiazana raha toe-karena koa izy na izany aza nefa tamin'ny andron'i Jeroboama raha mamaky an'io mpanjaka faharoa toko faha-efatra ambin'ny folo andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahasivy amby roapolo io isika sy ny Amosa toko voalohany hatramin'ny toko fahafito atao amin'ity boky ity na izany aza dia tena niarany tsirariny ny ankamaroany ny vahoaka nyroborobo ny toe-karem-pirenena fa niarany tsirariny ny ankamaroany ny vahoaka ny Israely fadiranovana tratry ny tsindry azo lena ary tsy izay lafi ny ara-tsosialy izay ihany fa tamin'ny lafi ny ara-panahy koa dia niala tamin'Andriamanitra ny zanak'Israely ilay Betela izay atao hoe tranon'Andriamanitra ny fanenan'ny Jakoba tamin'Andriamanitra ka nananganany vato nilazany hoe tsy hafa ity fa tranon'Andriamanitra sy vavadiny lanitra dia nanjary nananganana tobon-tsampy zany hoe Betela zany ilay natao hoe tranon'Andriamanitra dia lasa nametrahan'i Jeroboama faharoa tobon-tsampy ary anisan'ny mpisorona tao amin'izany tobon-tsampy izany Amazia ilay voalaza eto amin'ity anjara mofinainantsika ity mbola hitantsika zany ao amin'ny mpanjaka faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby telopolo tany amin'ny andron'ny Jeroboama voalohany no efa nivadika ho tobin-tsampy ilay Betela toerana niaonan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba araka ny Genesisy toko fahavalo amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo tsy vakitsika moa fa malany ny fotoana fa tazominy référence tsy ao anatin'ny taratasy zany fa fanampiny fotsiny dia izay zany ilay zavatra nisy amin'ny lafiny ara-politika niakatra ny fanjakan'i Israely tamin'ny Jeroboama faharoa amin'ny lafiny ara-toe-karena nisonitra koa ny toe-karen'i Israely amin'ny hafa lafiny ara-tsosialy maro ny vahoaka fadiranovana sy mahantra noho ny tsirariny amin'ny lafiny ara-panahy tena niainana ny fanimpody-tsampy ary Betela no ivo ny fanimpody-tsampy tamin'ny tapany avaratry ny Israely tamin'ny fanjakan'i Israely tapany avaratra toy ny hoe amin'ny tapany atsimo dia Jerosalema ka miakatra amin'ny Jerosalema ny mpivavaka Jiosy fa tamin'ny andron'i Jeroboama faharoa dia Betela miakatra ny Betela izay nananganana omby elavolamena ny zanak'Israely amin'ny atao hoe fivahiniana masina andro firavoravoana dia hitantsika amin'izany ny zavatra tamin'ny andron'ny Amosa mpaminany nampitandrina momba ny fitsaran'Andriamanitra amin'ny tsirariny sy ny fivavahana amin'ny Andriamanitra izy Amosa arak'izany izay ny vetikavatra ny antson'ny vahoaka iverina amin'Andriamanitra mba handray ny famondram-po sy ny famonjena drafitry ny boky ilay fizarana telo fohy dia fohy no natolotra antsika tao anatin'ity taratasy ity ny toko voalohany hatramin'ny toko faharoa dia faminaniana fitsarana ho an'ny Israely sy ny jentilisa sy ny Israely ihany no nampitondraina ny faminaniana ny fitsaran'Andriamanitra fa ny firenen-kafa koa ny Amosa toko fahatelo hatramin'ny toko fahaenina dia fahamotsipitsirana ny fahatsoany ny zanak'Israely ny fananarana azy amin'ny tsy fahamarinana izay miatra eny anivon'ny fiarahamonina tarihan'ny mpanjaka Jeroboama faharoa ao amin'ny toko fahafito hatramin'ny toko fahasivy izay misy ny anjara mofinainantsika dia fahitana momba ny fitsarana ary fantatsika moa fa ny faminaniana rehetra dia mifarana amin'ny fanambarana famonjena avokoa tadidio fa niventin'ny Baiboly tsy manambara fitsarana fanamelohana fa fiantsoana fibebahana mba handraisana famonjena raha ny sitraky ny tompo dia ny ahavoavonjy ny olona rehetra
any ny fiafaran'ny tantara fa tsy anana melohana azy amin'ny fitsarana ho amin'ny fahafatesana mandrakizay. Dia zany hatrany ny fiafaran'ny boky ny mpaminany mandefa ny filazana fahadisoana izy miantso fiverenana amin'Andriamanitra ary mampanantena famonjena ho an'izay miverina marina amin'Andriamanitra. Dia izay ny toko 7 hatramin'ny toko 7 misy ity anjara mofinainantsika ity. Ny mampiavaka ny boky araka ny efa voalazanareo teo ary namafisana tamin'ny fitariana, ny boky dia faminaniana nataon'ny mpaminany izay olon-tsotra tsy ny fototra, tsy nanana fototra, azafady fototra ny diso tsipelina lasa hoe forotra fa fototra lasa era ny voatendry, tsy nanana fototra ara-pivavahana, tsy hoe nanompo tao amin'ny tempona zanaka mpisorona sy ny sisa sy ny sisa, fa izy dia olon-tsotra. Mampiavaka ny faminaniana izay. Ny mampiavaka ny faminaniana koa dia ny fampiarahany ny zava-misy eo amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny faminaniany. Ny faminaniany Amosa zany tsy faminaniana mitsingevana ka hoe eny amin'ny lanitra, fa faminaniana tena mitsatoka amin'ny tany. Inona no zava-misy ary inona no lazain'Andriamanitra momba n'io zava-misy io. Ny mampiavaka azy koa dia ny fanambarana ny fangiry firiana no ny fahantrana sy ny tsirariny ary ny fitakiany ny fanitsiana araka an'Andriamanitra tokony ampiarina eo amin'ny fanjakana entin'ny Jeroboam. Famotsipitsorana ny tsirariny ary fitakiana ny fanitsiana mba hiainana amin'ny rariny araka ny hafatra nampitondrain'Andriamanitra azy. Fahasahiana be mahatonga ny ry Amazia asika sy androka eto amin'ity anjara mofinainantsika ity. Dao ary jerentsika ny anjara mofinaina androany Amosa toko 7 andininy 10 hatramin'ny 15. Araka ny voalaza teo dia ao anatin'ny fizarana misy ny fahitana sy ny faminaniana, fampibebahana, fitoriana, famonjena ity anjara mofinainantsika ity. Rehefa avy ny tanisa fahitana anankitelo Amosa eo amin'ny toko 7 andininy 1 hatramin'ny 9. Ny voalohany dia fahitana ny amin'ny valala, fahambarany mpaminany hoe tsy nandefa n'ilay valala indray Jehovah fa nanenina tamin'ny teniny. Ny faharoa dia fahitana ny amin'ny afo, fahambarany mpaminany hoe nanenina ny amin'izany koa Jehovah ka tsy nampiatra ny fitsarany. Ny fahatelo dia ny amin'ny hoe pilao, izy pilao teny an-tanany fandratrany zany, dia eo nateritra ny Amazia hoe tena horava zany, tena ho faty zany mpanjaka sy ny vahoaka ny Israely. Dia nasika amin'izay Amazia. Le fahatelo io tsy isy fitenenana hoe nanenina ny tompo ary eo no taitra ry Amazia dia nanaitra ny Jeroboam. Manomboka eo zany ny andininy 10, ny fomba nandraisan'ny fanjakana sy ny lehibe ny fanompombena, ny fanompo-tsampy tao Betela, ny faminaniany Amosa. Zay ty texte manoloanantsika ity. Ny voambolana mpaminany nabi na hoe navizy raha ohatra ka tena kekezina ny fomba fanonona fa bety ny famaky an'ilay literana afovoany dia midika hoe mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra. Mpaminany mpitondra hafatra avy amin'Andriamanitra. Tsy olona nanompo rafitra ara-pivavahana fotsiny izy fa mety olona entiny fanahy hanao asa manokana. Tsy hoe manao fanompoana, tsotra fa tena olona feno fanahy ary voatendry hanao asa manokana. Tena matsiaro ny fiantsoan'Andriamanitra azy.
ny mpisorona atsearovanareo zavatra ngamby io anaran'io Cohen Cohen ny nadika hoe mpisorony tao betela Amazia io le hoe Genesis 19:20 toerana niaonan'Andriamanitra tamin'ny Jakoba na niaonan'ny Jakoba tamin'Andriamanitra nanangarany vato ho fahatsiarovana natao hoe lozy ilay toerana tamin'ny taloha ny soratra masina fa notonony Jakoba hoe Betely izy rehefa niaonany tamin'Andriamanitra fa tatsioriana tany Jeroboama voalohany dia nanjary natao tompon-tsampy tsy fahatsiarovana ny fiainana tamin'Andriamanitra velona intsony zany araka ny Jakoba fa lasa nananganana ombela volamena atao foiben'ny sampy ho an'ny firenena avaratra averina hitantsika ny amin'ny mpanjaka voalohany 12:20 hatramin'ny 17:30 izay tantara izay niova zany teo ka ny mpisorona tao tahaka ny Amazia dia tsy mpisoron'Andriamanitra velona intsony ilay Andriamanitra tokany ny zanak'Israely fa mpisorona sampy nanompo ny ombela kely volamena. Ny hoe voantso na kara io efa niverimberina tamintsika atsiarovana hoe volamena firikara ny teny hoe antso voantso dia miaingana hoe kara manambara fiantsoana avy amin'Andriamanitra fa tsy hoe antso an-tariby na antso inona fa tena ilazana voambolana enti-milaza fiantsoana avy amin'Andriamanitra anatanteraka asa manokana. Dahoarisika ny amin'ny foto-kevitra isan'andininy. Esory le hoe ko foto-kevitra isan'andininy noraisina isan'andininy ny mofinaina 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Foto-kevitra isan'andininy. Ny andininy 10 dia izao no voasoratra amin'ny anaran'i Jesoa mba hisy anankiray amaky. Jeriko. Enjana koa ilay filazana hoe tsy zakany tany ilay fanoherana ny tenin'Andriamanitra avy amin'ny mpisorony sampy tena hoe notoerina nenjehana ny tenin'Andriamanitra satria tsy mifanaraka amin'ny tombontsoa ara-politika. Any amin'ny fampiarana fampizarana dia misy fanontaniana ahafahantsika mamavan'izay hoe mbola misy ve zany rehefa tsy mifanaraka dia enjehana ianao ny 11 mba hisy amaky. Iny le hoe tsy nitenenina eo amin'ny andininy 7 sy ny 9 le hoe nefa Jehova nanenenan'i Jehova zany tsy nanenena fa efa hoe tongotra biandakana totondro mivokona bilao efa eny am-pelantanany ny tompo tsy miemotra amin'izay eritreretiny izy dia izay hoe ny faminaniany Amosa dia nataony tamin'ny fahasahiana tamin'ny fahatokiana manambara hafatra tena tsy azo elana io tsy azo elana intsony io ry Jeroboama ry Amazia ary tsy azo ovana. Ny hafatry ny mpaminany zany tsy hoe andrasanao anafisafanao dia ampahery tena voakapoka inona koa reny toriteny tsy miandry an'izany tsika dia isaky dia hitady fampaherezana indray aloha
mety kapoka mandrevorivo mampihodikodina anao mihitsy zany ary ampiverina anao amin'Andriamanitra raha mety ianao. Tsy voatery ahafa-po antsika fiangonana, ahafa-po an'izao tontolo izao ny hafatra entin'ny mpaminany, fa tsy azo ny itovirana zany satria izay ny antsony ny tompo azy dia ambarany. Andininy 12. Ezana ny ampangina ny feon'Andriamanitra entin'ny mpaminany. Miala teo, tsisy ilananao, mitana mody any. Saingy izao azadonoina fa izay le hoe mampiavaka ny afatro Amosa mpaminany dia izy mitehaka amin'ny tany, afatra tena miatra ny fiainan'ny vahoaka, mitady ny rariny sy ny hitsiny ho an'ny tratry ny tsindry azo lena, mampisongadina ny fahombiazana nefa milaza ny fisian'ny tsirariny ao anatin'izany fahombiazana izany. Misy zany raha amin'izao fotoana izao zany dia hoe oera fotsiny. Eny mahavita saingy misy tsirariny, izay ny afatry Amosy izay. Naoariny 13 zao. Ona tsara. Aza maminany eto Betela intsony fa toera-masiny sy tranom-panjakana ity. Hitanareo ve ilay fakan'ny fanjakana toerana tao Betela? Tsy hoe toerana fotsiny dia teo izy fa ino io toerana io teo aloha? Toeran'Andriamanitra. Izany hoe naka ny toeran'Andriamanitra ilay mpanjaka ary naka ny fanjakan'Andriamanitra ilay mpanjaka. Tamin'ny testamenta taloha mantsy dia miara-dalana ny fitondram-panjakana sy ny fitondram-pivavahana. Fa nahirika zany ny fivavahana dia nampakanabahana teo ny fanjakana. Aza maminany aty fa aonao izy. Toera-masin'ny mpanjaka sy tranom-panjakana ity. Dao indray ary sika 14. Manoloana ilay fanoliana sy tsy fankasitrahana dia nijoro i Amosy. Nanetry teny izy, ny fijoroany tsy firehariana fa nanetry teny izy. Tena hoe ny teny naharary, ny teny mety hoe nanohitohina ny fiandriana ny fanjakana, saingy izao manetry tena. Tena hoe tsy mba mpaminany fa mpiandriondry sy mpioty viaviaviany, saingy natsoina dia miteny. Le 13 teo zany aloha mety azonareo an-tsaina hoe tamin'ny andron'ny Jeroboama zany dia navahana ny lafin'ny politika sy ny fivavahana. Tsy te hiteny amin'ny fomba hafa hoe ninona ny fanjakana moa. Izay mihitsy ilay izy fa aleo ianao ny teny azy. Ny 15 mba isy hamaky. Lay zaolotsotra iny dia mijoro ka manatanteraka ny hira ka nampanaovina satria nantsoina ao amin'izany. Fiantsoan'Andriamanitra, Andriamanitra no maniraka sy manome andraikitra na dia avy amin'ny olona farany tsotra azy ianao. Tsy voatery olona manan-daza zany efa ndresantsika matetika, na ny fiantsoana any amin'ny filazantsara na ny ao amin'ny testamenta taloha, tsy voatery olona manan-daza no tendren'Andriamanitra hitondra hafatra ho an'ny mpanjaka na hitondra hafatra ho an'ny vahoaka manontolo, fa mety olona faran'izay tsotra.
mampatsy aho ohatra ny antsony Jesoa ny mpanarato, tena mpanarato, fantatrareo zany mpanarato zany, fotaka ny tena namany. Fa andanin'izay koa ny antso mpamorietra izy, mpiasa-panjakana ambony, miara-niosina tao amin'ny mahampianatra ireo. Ry Isaia, zanaka mpisorony, olona ambony avara-pianarana, hitantsika eto. Ry Amosa, izay mpiandriondry sy mpioty aviavy, samy nandray anjara teo amin'ny fanompoana sy ny faminaniana ireo. Dia na olo-tsotra na olo manan-daza, rehefa tonga ny antson'Andriamanitra dia mamaly izany ary manatanteraka izay andraikitra nomen'Andriamanitra ny olona. Andriamanitra zany tsy mifidy saranga, tsy mifidy karazan'olona, fa rehefa iantso izy, nizaniza tiany antsoina dia antsony ary omeny ny fahefana manatanteraka andraikitra masina. Afaka miditra amin'ny fampizarana isika tarihan'ireo fanontaniana misa 5 hatramin'izay mety ho vitantsika ihany. Ahoana no hiatrehan'ny olona sy ny fiarahamonina ankehitriny ny tenin'Andriamanitra rehefa manohitohina ny tombontsoan'ilay tenin'Andriamanitra? Esiteny ny tena betsaka rehefa manohitohina ny tombontsoany na mombamomba azy ny tenin'Andriamanitra, dia manesoeso ny mpiarahamonina, manesoeso ny vahoakan'Andriamanitra. Erisetra, inona ohatra ny erisetra miseho ankehitriny rehefa manohitohina ny olona ny afatra entin'ny fiangonana, entin'ny mpitoroteny? Gadraina, inona koa? Anaovana teny mandratra, ahiliky, tsy enona. Zany dia tena misy, mba tsy ilazako hoe manerana ny fiangonana. Amin'izao rehefa manorisory azy ianao mitory-teny entinao moa zany fa tsy ianao, dia ahoana koa io e, ahoana indray ireny, ahoana indray ireny, rehefa dia mba izy nefa tena izy ilay izy. Izay ahiliky, tadiavana ny fomba rehetra mba hanesorana. Raha tsy hoe esorina indray dia tena hoe sedraina mafy e. Any amin'ny sehitry ny fanompoana moa dia hoe idina ny robinet. Inona ny idina ny robinet? Tsy hamena ny fivelomana, idio ny vary, ahianao itsy, ahianao ry, jerenao raha zaka na tsy. Ndana mihinana any amin'ny tanin'ny Jodany, na ny ianao mihinan-kanina. Ie, ohatran'izay dia inona koa? Izy ve no miala? Ilay olona ny vahoakan'Andriamanitra, ilay mpiaino zany fa tsy ataoko hoe vahoakan'Andriamanitra sao dia misy tsy vahoakan'Andriamanitra akory ilay miala ireny. Ilay olona zany rehefa tsy tiany ny afatra entin'ilay mpitoroteny dia miala izy, tsy mifanaraka amin'ny eritreriny dia miala izy. Ndao isika keo amin'ny faharoa e. Misy ve amin'izao fotoan'izao mpisorona Amazia mitady hampangina ny afatra marina avy amin'Andriamanitra? Feno mihitsy ozy indray. Koenina zany. Mpisorona Amazia. Mba te hiteny aminareo aho hoe mitadiava hoe sary milaza fanompontsampy eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra. Napetrapetraka keny amin'izao vanim-potoana izao. Eritreretintsika mantsy izy ireny hoe haingo tanàna ihany, fa tena milaza zavatra ireny. Mba milaza hoe inona koa?
tsika mpandanindalany vantry ihany. Tsika makeo amin'ny lapan'ny tanàna no fo zao zao mba manaova fikarohana. Inona ny dikan'ireny? Reny vorona mifanoronoroka reny vita amin'ny vy be, inona ny dikan'ireny? Ataova ny fikarohana fa tsy mahafinaritra kosa ko vorona be amin'ny ahoana? Fa ataova ny fikarohana. Inona ny fiovana eto amin'ny tanàna na Antananarivo? Tsy zavatra mandeha ho azy ireo. Jereo amin'ny firoboroboan'ny mbola averiko indray ny arỳ amin'ny faritra mahitsy ilay Andrano Velona. Vao nandalo tany ny petafika izy ny tany takininona ilay tempoly vao mitsanganao. Mba nijery ve nareo sa dia hoe zoro ny lalana makany Akazo Tsara? Iza amin'ny mahita dia mba afaka hitantara. Akavanandalana izy raha tapina masonareo dia ny atao hoe mpitory filazantsara dia mamaky manao lecture ny fiarahamonina fa tsy hoe dia mitaingina nyty fiara-iombonana ity zany roviana ny tonga aiza koa n'ilay lalana eo ananina hono ny vily nefa ato efa tena mibaribary be ato amin'ny ilany ankavanana ato ny fananganana tempoly faran'izay raitra ry havana. Many Temple Shaolin. Dia ilay anasana antsika misaotra tompoko, anasana antsika amin'ny inty takelaka dokam-barotra endana mba mivahiny ihany. Tao amin'isika anao fivahinianana masina dia lasa tokoa ohatran'ny hoe tao amin'ny alalan'ny fizahan-tany na fijerena zavatra vaovao isika nefa dia tao amin'ny ankolaka ary efa betsaka raha mijery ny inty horonan-tsary fanadihadiana isika entin'ny mpanao gazety. Tsy tadidiko ilay mpanao gazety fa tena miditra ao ianao tamin'izay fotoan'izay dia ataony manao an'ilay fanamiana menamena dia miondrika dia mivavaka dia ohatr'izay dia izany tandremana izany ry havana fa tsy hoe mandeha ho azy amin'ny mahafizahana hoe mba tia ahita zava-baovao fa ianao no avaoziny amin'ny fomba hafa ao. Misy fanao na ny anarany fotsiny hoe Temple 2 dia inona ihany mbola hidirana any? Tsy maninona fantaro ny zavatra rehetra aoreny tsara ary ny finoanao raha hoany ianao ary miambena mafy fa tsy zavatra atao akanosakoa fa hoy ny mpiandry hoe favaly hoe fa resy fa le hoe mandeha nefa tsy mahalala mirondrona fotsiny nefa tsy mahafantatra mila mitandrina sika ry havana. Dia izay jereo no hoe aiza ilay Betela tamin'ny andron'ny Jakoba dia manahoana izy tamin'ny andron'ny Amaziasy ry Jeroboama voalohany hatrany amin'ny Jeroboama faharoa eto amin'ny faminaniany Amosy. Mila mandinika amin'ny fiarahamonina izay atao hoe tsika mpivavaka dia tsy hoe variana hijery mofo akondro n'iza moa kena za tsy mbola nakany amin'izany hatrizay nampitsira voamasoko fa dia henoko fotsiny lazany misy an'izany selesy tsy variana amin'izany fotsiny, tsy variana mandeha eny an-dalana fa vakio daholo ny zavatra rehetra vakio amin'ny masonao dia mangatany mihitsy amin'ny tompo hoe inona ny hevitra izany amin'ny maha-kristianina fa be dia be ny zavatra ampahafantarina antsika ampahalalai ny tompo antsika fa antsika mitandrina sy mampitandrina ny hafa koa mijoro mpaminany na dia olon-tsotra azy ianao hitondranao ny hafatra fampiverenana amin'Andriamanitra. Misy ve amin'izao fotoan'izao mpisorona maziady dia hoy nareo be dia be ny Cohen eto. Izany Cohen izany koa manana trano ngeza be Antosy. Izy tsika mpampandray ihany dia mahita an'izy io ilay izy io fa velantsika any. Inona indray ny manaraka mbola mety antsolona avy amin'ny fianakaviana tsy mpivavaka ve Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao valio manomeza ohatra? Ie marina izany fa misy olona ve
tsy isan'ny mpivavaka akory nefa mahatsiaro antson'Andriamanitra hitondra hafatra Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Na hoe aviana ohatra tsy mbola vita batisa mbola kely izy, mbola tsy teo amin'ny fiangonana ny dada na ny dadabeny, fa tena izy mihitsy no mamakilay ao amin'ny fianakaviana ka nalitsoina ho mpitandrina, ho mpiandry. Misy ve zany amin'izao? Tahaka ny Amosy, tsy mba mpaminany na zanaky ny mpaminany. Misy mantsoe pastera ny dadany dia pastera ny dadabeany dia dadany dia izy dia asa koa ny zavon-dohaly ny mbolo pastera. Fa misy ve olona tsotra fotsiny izao? Izy mamakilay amin'ny fiantson'Andriamanitra, fa malina ny antsony tompo. Zao tsy tadidiko na sondaparitany Tomasina angamba izay, mpitandrina vehivavy vao nandray fanokana tato anatin'ity volana Jolay ity, dia tena silamo mihitsy izy taloha. Tany amin'ny fianakaviana dia nesoina sy nariana izy na ilika. Taty amin'ny fiangonana dia lazaina fa alefan'ny silamo hitsikilo izy. Zany ny fijoroan'ny vavolombelona, ary tena andranomaso saika tsy voateniny mihitsy ilay fijoroana vavolombelona. Zary avana tena manasana eo raha mbola misy koa fiantsoana hoe fanokanana mpitandrina, ataovy izay anatrehana ireny fa tena mampitombo, na fanokanana mpiandry. Ilay fijoroana vavolombelon'ny olom-boantso tena mampangory vitsika mihitsy. Fa saika tsy nahateny izy fa ranomaso, vozona fotsiny nasehony teo amin'ilay vaovao nampitaina moa zany. Tena mbola misy dia teo nanomana an'ity moa dia izay nahatonga anaitra ny saintsika hoe mbola misy ve olona avy amin'ny fianakaviana tsy mpivavaka ka antson'Andriamanitra ho mpaminany, tsy manino, ho mpitandrina tahak'izay ohatra izay. Fa raha izay ohatra anankiray mivaingana amin'izao vanim-potoana irantsika amin'izao, olona tsy nitsinona akory, tsy mbola tao anatin'ny fiangonana, fa dia nalain'Andriamanitra ananjary mpitondra fiangonana. Inona ny lesona raisina amin'ny Amosy momba ny fahasahiana sy ny fahamarinana amin'ny fitoriana? Ao amin'ilay andininy 7:10 sy 10:10 isika ny maka fampiarana. Fahasahiana mijoro na dia efa ilika sy rarana azy. Tsy maintsy fikirantsika rehefa mitranga ny sedra na ny faniliana sy ny fandrarana, ny fikirantsika dia hoe nantson'Andriamanitra ao amin'ity azy ity. Izay no mahatonga antsika tsy hametram-pialana. Inona moa le Timoty faharoa moa no nodiniantsika tamin'ny talata sa inona le hoe aza tsy mitandrina ny fanomezam-pahasoavana, dia le hoe aza fampaherezana ny Timoty mba tsy hametram-pialana ao anatin'ny sarotra. Rehefa mifikitra amin'ny fiantson'Andriamanitra isika, niza na ny kristianina na ny kristianina aza indrindray mantsy rehefa sendra ny sarotra dia hoe hiala. Fa rehefa fikirina hoe nantsony tompo ho kristianina, za tsy hiala. Nantsony tompo anao ty fanompony ty, na tompo nandraikitra ny sava, na diakona na loholona, za tsy hiala niza manilika, niza manozongozona, za hijoro hatramin'ny farany. Dia izay no mahatonga ny olona tafajoro. Ireo raha irahana zany ny mpiomana mpitandrina amin'ny lahady, dia mbola za antoetra 3 taona izy hoe tena hajoro amin'ny sedra samihafa ve, amin'ny fanozongozona samihafa ve. Rehefa hitan'ny fiangonana fa tena nahasedra izy dia hoy ny fiangonana hoe mendrika hotokanana mpitandrina ny olona eo. Fampiresaka eo izy sy ny fiangonana entiny hoe ahoana vonona ve ianao pastera? Aloha mbola tsy vonona, vao tafiditra eo mantsy vao maika tsy afa-miala mihitsy. Aloha mbola tsy vonona, miorooro. Dia izay ny fifikirana amin'ny antson'Andriamanitra no antoka ahazahoantsika miatrika ny sedra samihafa sy ny fanozongozonana ary ny faniliana ataon'ny manodidina antsika. Rehefa tsapanao fa tena nantson'Andriamanitra ianao, ary nantson'Andriamanitra eo amin'ny asa fanompoana na ny endrenanao, na ny toerana na ny endrena tahaka ny any Amosy, avy any atsimo makany avaratra, tsy miazongozona izany fa samy mijoro. Ny farany ny
inona no asehon'ny tantarany Amosa momba ny fomba fiantson'Andriamanitra sy ny tanjona aniran'ny mpanompony. Mora ny valin'izany. Azon'Andriamanitra antsoina avokoa efa nilazaina teo ny sokajin'olona rehetra, ary amin'izay antsoin'Andriamanitra ny olona tsirairay misy tanjona mazava ao. Ho an'ny Amosa dia ny famotsipotsirana ny tsy fanjarian'ny fitondran'ny Jeroboama, ny fitsotsoroka ny fiainam-panahy, fiovan'ny Betela tranon'Andriamanitra lasa tranom-panjakana, toeran'ny fanjakana sy tranon'ny mpanjaka. Dia tahak'izay miantso Andriamanitra nizaniza dia azo iantsoana ary anatratra ny tanjony amin'ny fanompoana iantsoana. Tsy ny tanjonao no kendrena raha mamaly ny antson'ny tompo ianao, fa ny tanjon'Andriamanitra arak'izay ny antsony ianao. Hatreo ary ny fotoanantsika tamin'ity efa nioatra kely, dia raha toka misy fanamarena tianao atao, aleo mba manaraka na etsy an-tokotany. Hivavaka isika ry havana. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izahay fa maneho ny fitiavanao ianao ka mbola miteny aminay. Ny angatanay dia ny andrenesanay ny antsonao ka hijoroanay hatramin'ny farany tahaka ny hijoroan'ny Amosa teo amin'ny fiantsonao Andriamanitra azo mpaminany tao anatin'ny raharaha sarotra, nisy sedra sy faniliana fandroahana azy. Ataovy matoky ianao izahay, ianao ilay ny fity sy ny antso, ary manatanteraka ny antsonao amin'ny fomba rehetra eo ambany tanam-pahasoavanao. Izao koa dia te hivavaka izahay ho an'ny tranga samihafa miseho amin'ny fiainan'ny mpiarabelona aminay manerana ity izao tontolo izao ity, ny tsy fahasalamana mba hitondrao fahasitranana. Ny famoiza-malala dia anatero fiononana. Ny olana samihafa mianjady amin'ny maha olombelona, mampatsiahivo ny teninao manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana, matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Entina hambavaka koa ny firenenay mba homeo fahendrena avy any ambony, ny mpitondra mahefa, ireo mpanapa-kevitra rehetra hitondra amin'ny fahatahorana anao ary hikatsaka izay hampandroso ny firenena sy ny vahoaka entina. Tsy hiazona fotsiny ny fahefana ka anao izay rehetra azo atao hiazonana izany fahefana izany, fa tena hiazona ny fiantsoanao Andriamanitra amin'ny fahefana nampindraminao, hikatsaka izay atsara sy hampandroso ity firenena ity. Mivavaka aminao ho an'ny fiangonana manerana ny tany, fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ho an'ireo mpanompon'Andriamanitra miatrika sedra samihafa, ho an'ireo mpiomana mpitandrina sy mpiomana mpampianatra, handray ny fanirahana azy amin'ny alahady ho avy izao, mba hanomana azy ireny am-poam-panahy ianao ka hanala ny tahotra sy ny fanahiana, ny tebiteby sy ny ovitra ary tompo, raha hirotsaka ny tsehatra eo an-tanimbolinao izy ireny. Mivavaka aminao izay ho an'ny kristianina tsirairay avy, manomboka amin'ny mpiara-mivavaka, ny vita-batisa, ny mpandray, ireo tompona andraikitra isan'ambaratonga andrafitra na isan'ambaratonga mpitondrana. Tompo, ianao no mbola ametraka ny tanamahirinao ka hitantana, anohana, anome izay ilaina ho an'ny zanakao Andriamanitra. Dia jereo indrindra ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, ny sinodam-paritany, ny aty amin'ny isam-pitandremana, amin'ny asa ilofosany sy hazakazahany, eo amin'ny fanompoana amin'ny fijoroana vavolombelona koa. Amin'ireny tompo dia ataovy mpitarika sy manatanteraka fanompo-pivavahana, manome aina sy mampiorina amin'ny fahamasinana ny fiangonanao. Tsarovy ny tsirairay avy aminay reto amin'ny fanompoana efa niantsonao mba hajoro tahaka ny Amosa, na mora na amin'ny sarotra, amin'ny fijoroana ho vavolombelona amin'ity tontolo andro ity ihany azy, dia ho amarinao ny teninao fa momba anay ianao. Omenao fahakingana ny tananay amin'ny asa, omenao fahakingana ny sainay amin'izay tsy maintsy hoeverina ao anatin'ireny asa ireny, ary ho maro ny olona manodidina anay ihaiky fa hafa tokoa ny manompo anao sy ny tsy manompo anao. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra.
mehoanay an'io izay anasahazao anay ary mamelany eloko ahitaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay mivakam-panahy manafahanay amin'ny ratsy manao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Fantatro fa sarotra ny tiako. Raha isoarina itsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao. Izao Jehovah no Andriamanitrao dia ny iray Masin'Israely mpamonjy ianao.